vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa amin'ny fofen'ny fifaliana indray no mba hiarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra sy na amin'ny radio ny hoana rahantsika n'izy ity iresaka zavatra rangezabe amintsika androany dia ny tombontsoa azo amin'ny fahaizana mamela heloka ny tombontsoa azo ny olona anankiray mahay mamela heloka melohatra ny idirantsika amin'ny toroteny nefa dia hivavaka aloha tsika angataka ny fitarian'ny tompo misaotra indrindra tompo no fahasoavanao sy ny fitahinao tonga eto amin'ity fotoana lehibe ity zay andrenisany ny feonao sy ny teninao mitenena Jehova ao fa vonona iaino izay mpanomponao sokafo ny vava mpanomponao ary epetrao mbava mpanomponao ny teny sy ny zavatra zay tokony holazaina rehetrarehetra eto andray zavatra zay andray hery zay ary andray fahasoavana izay avy amin'ny alalan'ny teninao makasitraka raha io amen amaky tenin'Andriamanitra isika zay no iveriko fa fampianarana lehibe ny meny Jesosy atsika atao amin'ny Matthieu toko fahaenina Matthieu toko fahaenina andininy fahasivy manao hoe koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo rainay izay any an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay eny io izay hanina sahaza ho anay ary mamelà ny helokay tahaka izay namelanay izay meloka taminay izay indinitsoritra masina eo amin'ny indininy fa 12 zay ny tena tiako tsondrina hoe ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary mamelà ny helokay tahaka izay namelanay izay meloka taminay zay zany anisan'ny tenin'Andriamanitra mavesa-danja goavana mihitsy atao anatin'ny baiboly famelan-keloka mora tenenina izy io ry havana fa tena sarotra ny manatanteraka azy sarotra kanefa koa misy tombontsoa goavana ho an'ny olona izay mahay mamela heloka tombontsoa voalohany dia ny atao hoe sacrifice ny famelan-keloka na hoe sorona mihitsy raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika tantarany Abrahama dia nanao sorona ary anisan'ny lehilahy anankiray nanao sorona lehibe mihitsy izy raha mijery ny tantarany Abrahama ray manontolo ianao indrindrandrindra ny atao amin'ny toko 12 ny nizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama dia indray andro Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama hoe eo amin'ny Genesis toko 12 eo amin'ny andininy faharoa manao hoe aroy Jehova ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka makanesany amin'ny tany Moria ary ateroany izy ho fanatotra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko anao teo Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama hoe omeo ahy ilay zanako lahy tokana ilay tianao ilay maminao ilay zanako lahy tokana zay efa tany amin'ny fahateranao efa 100 taona ianao vao nahazo an'io zazalahy io meo ahy io zanakao ilay Isaka ny anarany meo ahy io dia andana eto any amin'ny tendrombohitra dia vonoy tsobary amin'ny andro sy ny sabatra alatsao ny rany dia atao fanatitra ho ahy o Jehova tena sacrifice goavana no nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sorona goavana no nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary dia ny tena tonga tokoa ny maraina an'iny dia notanterahany Abrahama
no raisiny lay zanany no entiny Isaka de nentiny tany am'le tendrombohatra dia andeha ho vonony tany mihitsy dia rehefa tena andeha anatsatoka ny sabatra moa izy no nitazominy anjely ny tanany hoe tena oka ry Abrahama fa hitako zao fa tena olona mahavita manao sakrifisy ianao mahavita manao sorony ianao noho zany ajanono ny famononao zanakao ajanono ny famononao zanakao fa eto kosa hoy Jehova dia anao fanekena aminao de vakitsikeny eny 5:5 hoe Genesis 2:2 de niantsoany Abrahama fanoroany tany an-danitra ilay anjelin'ny Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova satria nanao izany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay lahy tokanao de hitanao tokoa aho ary amaro dia amaro ny taranakao ho tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho tahaky ny fasika eny amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany satria nanaiky ny teniko ianao no tsindrian'Andriamanitra teo mihitsy tamin'ny Abrahama manao hoe Abrahama tena ho tahiko ianao hitako ny toe-pona nananao hitako ny toe-tsaina nananao no izany de zao ny fitahina zay omeko anao de tsy hoanao fotsiny fa hatrany amin'ny taranakao ary ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao ho tahiko ianao ry Abrahama izy fa soavana ho raisinao tsy ho ataoko mitovy amin'ny olona rehetra ianao de ho loharano mpitahina ianao no amatsy an'izao tontolo izao ianao de izy fa soavana ny zavatra zay anananao de tsy ho ananan'ny olona rehetra anana zavatra tsy ananan'ny olona rehetra ianao ry Abrahama ianao de olona isongadana ianao de ho apakariko any amin'ny faratapony tena hiasa eo aminao ary karakaranao izay no afatr'Andriamanitra tamin'ny Abrahama inona ny antony satria hoy Jehova nanaiky ny teniko ianao nanaiky an'ilay sakrifisy ianao nanaiky an'ilay sorona ianao nanaiky anao sorona ianao ka eno tsara ry havana tsy hoe ny fanaterana vola ihany akory tsy ny hoe ny fanaovana fanatitra ihany akory ny sorona na sakrifisy tsy hoe ny fanaterana ny Isaka ihany akory fa io famela-keloka io ry havana famela-keloka fahaizana mamela elo sakrifisy io saintsainy hoe misy olona izay tena nanapotika anao nangalatra ny volanao ary taoriana ny nangalarany volanao de tena potika ny tsenanao taoriana ny vadiany ianao de potika ny asanao boka ny trosa ianao takiny ny banky trosa ianao vokatry ny nataon'le namanao tsy mora ny mamela eloka hoe nisy olona efa nanapotika anao teo ahoana ny fomba amelanao ny elony amelanao ny fahotany nefa io olona io nivadika taminao io olona io namanao ary io olona io nandrava amin'ny fiainanao tena sakrifisy zany atao famela-keloka ahoana no amelanao azy tsotsotra hoe eny ary favamelany eloka ao olona nampikajy anao tany amponja nampidiriny tany amponja ianao de nigadrainy ianao de notoriny ianao tamin'ny tsirariny tamin'ny zavatra tsy marina tamin'ny zavatra diso de nogadrainy ianao nogadrainy ny patronao amin'ny fomba ahoana heritaona sy tapany ianao nogadrainy tany amin'ny fomba ahoana ny amelanao ny elony amin'ny fomba tsotsotra amelanao ny fahotany amin'ny fomba tsotsotra ry havana malala tsy mora ny mamela eloka tsy mora ny mamela eloka averiko indray mandeha tsy mora ny mamela eloka fa manao sakrifisy ny olona vo afaka mamela eloka ataonao hoana no amela ny eloko ny hoe nisy rafivavinao nalain'io rafivavinao iny vadinao de lasany tany daholo ny karamambadinao de ianao lasany karamananasa lamba sisy namelomana n'izy telo menada de aveo ny vadinao nitazobo tany tena tsy mora ny hoe amela ny vehivavy io nao na amela moramora foana ny vadinao tsy mora manao sakrifisy ny olona anankiray mavita mamela eloka manao sakrifisy ny tenany mihitsy hoe tena tompo na de zany arany zavatra nataony zany ny zavatra nataony ty rafivaviko ty io le namako any ilay olona tiako akany no nangalatra ny vadiko na ary nangalatra ny vadiko tsy ahoatsy ahoana aveo tsy vitany hoe ny vadiko fa ny volany karamako lasany any ny zanako eto tsy velona zato tena niady aman'olona za eto boka ny troso za eto lasa mahantra velona
tsy mora fa ny olona nefa raha hoe ao anatin'izany zavatra mangidy ao anatin'izany ratsapo ao anatin'izany ala elo zany ny mavita mamela ny eloko ny namany mamela ny eloko ireo zay nanapotika azy olona mavita sakrifisy zany olona zany olona mavita sakrifisy ny olona mahay mamela eloka ny olona mahay mamela eloka nisy fotoana ianao amatona ny maro mitomany amatona ny maro mitomany vokatry ny fampijalian'ny namanao vokatry ny fivadian'ny namanao vokatry ny nataon'ny olona de tena nitomany ianao isaky mieritreritra ianao de mitomany isaky mieritreritra an'le problema ianao de mitomany isaky mieritreritra an'le olana ianao de mitomany isaky mieritreritra an'le zavatra nataony ianao de mitomany amin'ny fomba hoana no amelanao azy amin'ny fomba tsotsotra am'izany nefa olona nandratra ny foronao nampitomany ianao isak'alina natonga anao tena ny aina tao anatina souffrance sy fanaitaina nefa raha vitanao ny mamela ny elony ny mamela ny elony de mavita sakrifisy ianao ary tadidio fa ny olona anankiray manao sakrifisy goavana eo anatren'Andriamanitra mavita sakrifisy goavana eo anatren'Andriamanitra zay zavatra tsy vita ny fahavalonao ny fahavalonao na vita nanapotika anao ny fahavalonao na vita nanravanao ny fahavalonao na vita nandetika anao fa zay zavatra tsy vita ny fahavalonao Andriamanitra ny mamita azy Andriamanitra kosa afaka manangana anao any amina toeram-boninahitra afaka manangana ny fiainanao ireo efa rava efa potika efa latsaka tao anaty lavaka hoy Andriamanitra matsy any Abrahama i Abrahama alaina vita i sakrifisy nanolotra ny zanany hoy Andriamanitra matsy any Abrahama ho tahiko ianao ry Abrahama ary hatrany amin'ny taranakao ny taranakao de azo ny vavadiny fahavalony ndikan'izany hoe azo ny vadiny fahavalony de zao ny taranakao afaka nafika ireo fahavalony reo azavady ireo fahavalo zay nanenjika azy ireo de ny taranakao afaka mananika any afaka manafika any afaka manapodika any ohatrany hoe Amerikanina sy ny Irakanina any Amerikanina sy ny Irany any hitanao fa tsy possible mihitsy ny hoe ny Amerikanina isy firenena andeha hanafika azy tsy possible zany fa ny Amerikanina no afaka miakatra ty amin'ny golfe persika ny Amerikanina no afaka miditra ty amin'ny Proche-Orient zany hoe mandeha manafika mihitsy miaraka miaramila satria maninona matanjaka ary zany ny fampalatena nanomen'Andriamanitra ny olona anankiray navita sakrifisy misy valany goavana tsy mora ny mamela eloka kanefa raha vitanao ny mamela eloka de zavatra goavana ny valany zay goavana ny valany zay goavana ny valany sakrifisy goavana ny valiny ianao mahay mamela eloko mamela an'ireo olona nandratranao mamela an'ireo olona nanapotika anao mamela ny eloko ny olona rafivavinao mamela ny eloko ny olona zay nandetika anao tany amponjy tsy mora ny mamela ny elony nefa raha vitanao ny tena mamela ny elony amin'ny fonao ray manontolo zay nylazaina fa olona mavita sakrifisy anao ary goavana ny valiny eo anatren'Andriamanitra goavana ny valiny eo anatren'Andriamanitra goavana ny fitahina voaray anao eo anatren'Andriamanitra halleluja halleluja goavana ny valiny eo anatren'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray mavita sakrifisy eo anatren'Andriamanitra zara lasianambavy indrindrandrindra ianao rapino de ty misy torohevitra omeko anao mila mamotsitra ianao ireo olona nanao ratsy taminao mila mamela ianao ary avelanao ny elony ireo olona zay nanapotika anao na tsy mora azy mety tsisy tombotsoa ho an'ny olona io raha avelanao ny elony tsy misy tombotsoa azy fa misy tombotsoa anao raha mahay mamela ny elony anao averiko indray mandeha mety tsy asoa azy mety tsy anova ninina mety ozy izy nao raha velako moa ny elony de aninina mety tsisy ninina mety tsy miova amin'ny fiainan'le olona fa ny fiainanao ny miofa ianinao le mahay mamela eloka io ny miofa ity misy torohevitra omeko anao avy-tsory izy raha tsy tianao no mihidy eo anaty blocage ny fiainanao raha tsy tianao no potika ao anatina loza ao anatina tsy fahombiazana
raha tianao ny iala ao anatin'ny problema mavesatra io de misy teboka anankiray tena meko anao ty ary principe anankiray mahaiza mamela ny heloko ny olona zay nanao ratsy taminao be da be pino voazona loatra ao anaty aretina ianao betsaka pino voazona ao anatina tosa be da be mpivavaka voazona ao anatina problema mavesatra satria ny antony tsy mahay mamela heloka ianao tsy mahay mamela heloka ianao tena misy tombontsovo goavana riavana ny olona mahay mamela heloka ary zany natonga an Jesosy nampianatra ao amatitoko fahenina mivaketsika teo rehefa nampianatra vavaka izy de ozy izy hoe mamela ny heloka nangataka famelana heloka amin'Andriamanitra ianao tahaka ny namelana izy meloka taminay zany hoe melohany amelan'Andriamanitra ny heloka ao de mila ianao mahay mamela ny heloko ny hafa ity misy principe anankiray misy amitsika ne tia mela heloka misy amitsika tia mela heloka nefa ny fonao tsy manaky ny fonao tsy manaky henonao mavesatra foana ny fonao na tia mela heloka ary enao de henonao misy zavatra mavesatra foana ao anatinao ity misy principe anankiray voalohany enonareo tsara ny zavatra teneniko eto tenenao mitombo foana isaky mivavaka ianao Jesosy io zao nataony ny rafivaviko ny anahy raha mety de teneno mihitsy ny anarany ny teneno ny anaran'ny rafivavinao zao tompo nataony Solange ana ohatra Solange ny anarany na i Bernadette ny anarany ohatra zao Jesosy nataony Bernadette namako izy nandritry ny 7 taona zay mpinamana nefa tompo tao anatin'ny 2 taona sy tapany zay de mivadiany nalainy ny volako 50 millions zao ny teneno hoe anaovana vato de tsy vitany hoe nalainy ny volako Jesosy fa zao nalainiko ny vadiko de nsoloky ny fananako zany efa Jesosy nivarotra fananana vao nanomiazy ny 50 millions iny mivarotra nyty potika ny fiainako tompo vokatry ny nataony ny zanako tsisy nianatra intsony Nicolas tsy voalo zay enjehany olona mitrosa afa baraka tompo afa baraka ary tena tsy namelany ratsy potika hatramin'ny farany kanefa na izany ary ny ataony atompo ho avelako ny elony ho avelako ny elony manova foana vavaka ohatry zany isaky mivavaka ianao raha mbola henonao mavesatra foana ny fonao ka tsy hainao ny mamela ny elony ianao misy fotoana mako miteny amin'ny vavanao hoe mamela ny elony nefa ao anatin'ny fonao ao tsy mifanaraka amin'le tenen'ny vavanao ao amin'ny fonao mbola mavesatra ao amin'ny fonao henonao mbola lotika ny fonao ao amin'ny fonao henonao mbola tianao vajansa ao amin'ny fonao mbola manozina azy ho zonika iny indray tsy amelako hatramin'ny farany fa ny vavanao nefa miteny hoe avelako ny elony de zany ny principe ameko anao zany ny torohevitra ameko anao avereny foana aloha mila mamoaka mako ianao le teny eo anaty Andriamanitra mila vokanao ny alahelo na verimberinao 120 ary zany tsy manino isaky mivavaka Jesosy eo zao nataony iny le mpitsara iny navadiny tolo daholo ny resaka rehetrarehetra nataony mihitsy zay nangalarana ny tanitro de tena natao zay nampitoboka natany amponja rehefa nitoboka tany amponja tompo de navadiny tolo daholo amizay ny dossier rehetrarehetra de tena zao de potika amin'ny fiainany menakavy zay nataony le avoka iny ny fotany io avoka io a Jesosy de tena tsy namelany ratsy potika kanefa tompo ho avelako ny elony na de zany ary nataony ade ho avelako ny elony misy zavatra mila avokanao mihitsy satria zany ange hitanareo le zany mahatonga andreny le olona le hoe tsy mahay mamela heloka mihitsy ny olona sasany tena hoe maratra ny fotony olona sasany rehefa hoe avelo mihitsy aloha hiteny de ny olona misy fotoana mila vela hiteny misy vela mihitsy anaboraka ny eo am-pony satria misy karazan'olona tsy afaka mihitsy ny alahelopony tsy afaka mivesatra ao anatin'ny fony raha tsy miteny mihitsy izy aloha ny alahelony raha tsy milaza mihitsy izy aloha ny alahelony ka tsy maninona boray amin'Andriamanitra mihitsy ny alahelonao zao Jesosy nataony ny vadiko aiza ve tompo efa mifatinaiky zay teo ambony altara hivady hifanaiky zao tsoanary tsara ny teniny ny fampanantenana ny miny Jesosy eo heritaona sy tapany taty aoriana no njay abevoka de natakalo ny atompo nariny zao Jesosy tsy omentsona pension alimentaire ary jerehatra zanako tompo tsy jereny akory efa 5 taona zao zanako tsy mbola hitany na indray mandeara na lahelo tompo nefa ny anaranjanany ny anaranjanako tompo mitondra ny anarandrainy de tena hitanao Jesosy ny zavatra mahazo sao Jesosy de ahelikiliky ny fianakaviako vokatra andretrarehetra tsy manambady tsotony potika tanteraka ny amin'ny fiainam-pitiavako Jesosy eo kanefa na izany aza ho avelako ny heloko ny vadiko ho avelako ny helony zany mihitsy ny mila ataonao raha lasina bavy amin'ny fotoana ianao mavita an'izay sakrifisy satria mbola veriko ihany
fa tsy mora ny mamela tsy mora ny mamela eloko tsy mora ny mamotsitra zavatra opotinao tsy mora zany kanefa ny raha vitanao ny fitanisana izany vitanao ny filazana an'izany ho avelako Jesosy ny elony na de efa nompotehany ary aho nompotehany ny avenirako nompotehany fiainako nofitahany aho de mbola teneniko tompo teneniko ny anarany Richard ny anarany Jesosy mamela ny eloko Richard mivavaha ianao indray mandeha de teneno zay ataovy zany ataovy fanondroany ataovy fampolony ataovy faharoapolo mandra-pahaeninao fa maivana ny fonao mandra-pahaeninao fa maivana ny fonao mandra-pahatsapahanao fa maivana ny fonao amin'ny fotoana maivana ny fonao raha lasaina bavy malala maivana ny fonao tiatsika eto hojerenao ny lalana isokatra eo amin'ny fiainanao fa raha vitany vadinao no namotika amin'ny fiainanao vitan'Andriamanitra ny manangana anao avy zato eny mihoatra lavitra noho zay vitany vadinao raha vitany vadinao no saraka taminao vitany fiancé anao no nanadalanao sy namitaka anao vitany fiancé anao azo ny zay nalainy taminao nilainy taminao aza matahotra azon'Andriamanitra atao manome vady saza ho anao vady tena avy amin'Andriamanitra izay anandratra anao any amin'ny faratapony tsika manko manana le toetsaina sy toe-po mana hoe ahoana moa no avelako ny elony zao ve nataony tampoko de ahoana no avelany ny elony zao ve nanandravany raha iny kosa aloha raha mba olo kafahay avelako ny elony fa raha iny kosa aloha de tsy ho avelako ny elony raha nabavy ianao no potika am'izany ianao no potika am'izany rahalahy amin'ny tsy fahaizany no mamela eloko io le olona no mety soulager tsara mistilitily any amin'ny plage tena tsy mirarahanao akory ary tsy mieritreritra anao akory fa ianao no potika ho bloqué ny fiainanao mihidy ny fiainanao misy valim-bavaka tokony ho raisinao fa ianao maloto fo de tsy afaka mandray valim-bavaka noho izany mila manao sacrifice ianao sacrifice te davin'Andriamanitra aminao tsy vola tsy areny tsy omby fa sacrifice te davin'Andriamanitra anao de ianao mamotsitra azy ianao mamotsitra azy ho avotsitra izy Jesosy ho avelako izy na mafiamiko arany mamela ny elony na mafiamiko arany mamela ny eloko ny patronako ho avotsitra izy na mafiamiko arany mamela ny eloko ny zanako ho avotsitra izy na mafiamiko arany mamela ny eloko ny rafozako sy izo baviko io ho avotsitra izy satria io rafozako io nanapotika ny tokantranoko izo baviko io nanapotika ny mivady fa amela ny elony amotsitra azy ao ambadika zay satria ny zavatra tsy hainy zao tontolo zao ngere olona ny zavatra tsy hainy ny olona rehetra de ny mamela eloka zany ny zavatra tsy hainy ny olombelona tsotra zany raha olona tsy manana an Jesosy tsy mahay mamela eloka raha olona mbola mpanao politika tsotra fotsiny izy fa tsy manana Andriamanitra impossible zany famelan-keloka fiatsaram-belatsiny famelan-keloka hain'ny olona maro ny mpanao politika maro famelan-keloka misy fiatsaram-belatsy fa ny olona tena afaka mahay mamela eloko vrai famelan-keloka de ny olona manana an Jesosy reriany za mbola veriko aminao ary amafisiko aminao fa tonga anao tsy ho azony devolo bloqué ho tazomina problème ho tazomina olana ho tazomina trosa manaova sacrifice na famelan-keloka fa raha vitanao zany izy zavatra koavana iova eo amin'ny fiainanao mahatonga anao tsy mahomby io eo amin'ny fiainana mety misy antony maro no mahatonga anao tsy mahomby ary anisan'izany ny tsy fahaizanao mamela eloko tombontso voalohany ianao manao sacrifice de le sacrifice resaka eto mbola tsindriko any tsy voatery vola sy arena fa ianao mamela eloko ao ambadiky n'ilay sacrifice nataony Abraham tamin'ny nanaterany any Isaka zanany no nytenena an'Andriamanitra ny Abraham mana hoe ho tahiko ianao ary tsy ianao ihany ry Abraham fa nitaranaka ho tahiko nitaranaka ho tahiko ry Abraham ho ambininy ianao amin'ny zavatra rehetra ry Abraham isokatra ny fiainanao ry Abraham amin'ny anaran'i Jesosy teboka ray voalohany zay teboka ray faharoa dia hoy ny tenin'Andriamanitra milaza mana hoe sambatra zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra Matteo 5:9 mahatonga ny olona ho eo akaikin'Andriamanitra mahatonga ny olona anankiray tena omban'Andriamanitra ary mahatonga ny olona anankiray vao mivavaka de ho valian'Andriamanitra vavaka de ny fahadiovam-po zay teboka ray voalohany zay teboka ray faharoa mila raisitsika ary mila takatsika menakavy sambatra zay madio am-po fa izy no mahita an'Andriamanitra ina moa mahatonga tsika mikorotana foana isan'andro ina mahatonga tsika mitebiteby foana isan'andro
inona no mahatonga antsika matahotra foana isan'andro matahotra. Inona no mahatonga anao tsy mety manana fifaliana. Ny tena marina amin'io raha lasaina bavy malala de tsotra be ianao tsy mahay mamela heloka. Misy zavatra mbola miazona ny fonao, misy zavatra mbola mitazona ny fonao, tsy manana fahadiovampo ianao, mavesatra ny fonao. Ny baiboly anefa de milaza teo sambatra izay madioampo fa izy no hitan'Andriamanitra. Ny olona mahita an'Andriamanitra ho any amin'ny salamo fa 5:10 any izy de ozy izy miteny manao hoe zao ny vaky ny teny amin'ny salamo fa 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Jehova o iza no hitoetra amin'ny tabernakelinao, iza no ononao tendrombohitra masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony, misaintsaina ny marina ny fony. Ny olona afaka mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de ny olona mahitsy fo madio fo, mahitsy fo ary madio fo. Misy olona be da be ry havana tena tsy possible mihitsy ho tafavoaka amin'ny fiainany na mivavaka ary izy de tsy possible izy andray valim-bavaka. Be da be mpivavaka zato no mahatonga anao mivavaka fa tsy mandray valim-bavaka raha lasana bavy. Mivavaka ianao miditra am-piangonana ianao miantso iozy izy ianao za Jesosy inona tsy efa nataoko, efa mifadikanina, efa manao alim-bavaka fa fifadikanina tsy henon'Andriamanitra satria maloto fo ianao. Maloto fo ianao. Ozy ianao inona tsy efa nataoko, manao fafolo-karena, manao fanatitra fafolo-karena alohanao, fanatitra ataonao, fivoriam-bavaka alainao, délivrance ataonao, fa ny fonao maloto de tsy mahita an'Andriamanitra ianao ary tsisy valiny, tsy misy valiny. Raha vao maloto fo mihitsy ianao de tsy misy valiny. Mila voaray atsika zany rehetrarehetra izany. Ary zany mahatonga na mpivavaka be da be voafitaka amin'ny fivavahany, tsy maray ninina, tsy misy fahagagana, tsisy valim-bavaka, tsisy farinasitranana. Jereo nge Job melohany namalin'Andriamanitra vavaka ny Job. I Job de nandray valim-bavaka. Ary mivolaza Baiboly fa i Job de nandray avy roa eny mihoatra no zay fananany teo aloha avy amin'Andriamanitra, nandray avy roa eny Job. Ary tsy vitany hoe nandray avy roa eny ny fananany fa ny zanany maty rehetrarehetra koa naverin'Andriamanitra daholo. Niteraka 7 lasy vavy telo Job 10 mena-da zanany maty tao anatin'ny ray andro. Fa noho ny raha mijery Baiboly ianao taty aoriana de niteraka vavy telo ndray Job de 7 lahy ohatrany le teo aloha ihany. Ary ny zanaky Job no tsara tarehy indrindra tamin'ny zanaky ny Aziatika. Ny tsara tarehy indrindra zany hoe tsara lavitra noho le teo aloha. Ilay faharoa inona nefa ny secret-ny Job raha mijery ianao ny Job 7:7 de namela ny eloko ireo ralahany, namela ny eloko ireo olona nandatsa azy Job, ireo telo miralahy izay nandatsa azy. De i Job mihitsy nanao fanatitra, i Job no mivavaka ho azy, i Job no nangataka famelana azy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary taorianan'izay no ny valian'Andriamanitra ny vavaka Job. Mbola famelan-keloka ihany. Famelan-keloka ihany. Sambatra zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny olona mivavaka fa tsy misy valiny. Ozy voalaza Baiboly ny eloko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo raha vao maloto fo de lasa fandanimpotoana fotsiny, fahadisom-panantenana ny fivavahany raha vao tsy madio fo ianao. Tena zava-dehibe ry havana malala ny fahaizana mamela eloko ary mbola veriko aminao. Raha tianao ny amela ny eloko ny hafa ireo zay nanao ratsy taminao de mbola veriko aminao. Mivavaha foana isan'andro. Mandra-pahatsapanao mihitsy hoe maivana ny fonao, mandra-pahatsapanao hoe maivana ny ao anatinao, mandra-pahatsapanao fa tena namela ny elony ianao de teneny foana eo anatrehan'Andriamanitra. Zao tompony raha tsy nataon'ny direktera koa, nataon'ny direktera koa zay nanapotehana satria tsy nanaiky niaraka taminy aho, tsy nanaiky hiaraka taminy aho, de nataony zay nanapotehana anatany amin'ny patron, nataony zay tena nandravanana, nataony zay nandroanana tao ampiasana. Ary taorianany iny topotika amin'ny fiainako, tsisy nininona intsony, ny asa firitaona tao anefa de tsisy nininona intsony. Jesosy malala koa no ravany direktera io kanefa ny tompo na de fa nopotehana ohatr'izany ary aho de zao amelan'ny elony andro any, amelan'ny elony aho. Mandra-pahatsapanao fa tena namela ny elony ianao ary maivana amin'ny fonao atao foana zany vavaka zany isan'andro. De teneny mihitsy ny anaran'ny direktera anao, direktera Rasolofo Jesosy ny anarany. Io de tena nataony an'izao mihitsy a tompo, tena nopotehany mihitsy ary tsy namelany mihitsy kanefa ny tompo. Na de izany ary ny zavatra nataony tamiko, na de izany ary ny zavatra nataony tamiko.
amindra fo aminy a Jesosy, amelany elony a Jesosy, tena etona treno tompo amfoko tsy me tsara velatsy amelany elony. Isaky ny miteny ianao ka tany sainao foana, isaky ny mamerimberina ianao tany sainao foana ny ratsy vitany, ny fomba nanapoteny ianao dia miamaivana ny fonao, miamaivana ny fonao. Ka izy tsy zarainao aman'olona fa zarao amin'Andriamanitra. Teneny foana. De fa rano foana le ratsapony le famohanao ny ratsaponao, de fa rano foana any am'le hoe ho avelako ny elony. Ho averimberinao zany indray mandeha indimy, impolo, indroapolo. Mandra-patsapanao fa tena maivana ny fonao, raha vao vitanao zany titsiketo, anomboka isokatra ny lalanao rehetra. Anomboka malivavaka anao Andriamanitra. Fa zany ny anisan'ny mampikatso fiainan'olona maro. Pastera maro ary fiangonana maro. Raha vao maloto fony mpanompon'Andriamanitra, tsisy Andriamanitra mamaly azy zany. Zany mila takatsika zany ry havany. Am'izao moa de mampalahelo, misy fiangonana miady amina fiangonana, misy pastera manenjika pastera manenjika fiangonana, de maloto foana reo menakavy. Pastera ndray ny mampianatra ny olona tsy amela heloko. Pastera ny mampianatra ny olona iavonavona. Aza arabaina izy fa ataovy tahaka ny jentilisa. Manararotsary am'le teniny Jonale hoe antikrista. Aza arabaina fa iavonavony. Orala. Fa tatreo fe nidikan'izany ianao mampianatra ny vavaka ao aminao iavonavona aman'olo zany. Manidy an'ireo olo reo anao ary manidy ny fiainan'ireo olo reo anao eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny hoe ataovy zay iavananareo amin'ny olona rehetra raha azo atao. Andriamanitra no miteny aza mamaly ratsy fa valio sony ratsy atao aminy. Mivavao an'ireo zay manenjika anareo hoe Andriamanitra. Raha azo atao de mivavao am'izay manenjika enao ndray mampianatra ny olona, aza miaraba azy, iavonavony, elaolavy, ataovy an'izao. Orala, mampianatra mpinao aminao ianao ho voahidy ao anaty oziny. Ary jereo mivavaka ao aminao, ianao sy pastera sy mpitandrina, izay mampianatra olona iavonavona sy iady aman'olona io, ary tsy hay amela heliko, jereo mifiainan'ireo mpivavaka reo fa idinao anatona olana. Fa ny famela-keloka no lalana voalohany, afahan'ny lalana misokatra eo amin'ny fiainan'ny olona. Teboka ray farany. Baiboly de milaza nazivatoboka mana hoe ny foravoravo mahasalama tsara. Ny foravoravo mahasalama tsara. Ny foravoravo mamiramirana tare. Ny olona anankiray rehefa tsy mahay mamela heloka dia natina na tsy tiany de mitahiry ny fony ao anaty alahelo izy, mitahiry ny fony ao anaty ratrapo izy, mitahiry ny fony ao anaty valifaty izy. Ary jererinareo fa ny olona rehetrarehetra, za eto tena miteny anareo, manana tension reny, hypotension na hypertension, tsy haiko daholo zay filaza azy. Rehefa resaka tension, tena miteny aminao raha nabavy raha lafa manana alahelo aman'olona ianao. Misy olona zay tsy vitanao no namela ny elony, zany no mahatonga ny tension anao miaka midiny io. Misy ratrapo anatinao. Ozy ianao mavesatra be aty amin'ny atoko, marary ny andohako, miakatra ny tensionko, mila tsy zakako ny lohako, tsy problème cerveau io, tsy problème atodo io, tsy problème amilo io, fa problème ato amin'ny fo io. Problème ato amin'ny fo io. Mahatonga anao marary lava, mora andairana aretina, ato anatin'ny fo io. Ato anatin'ny fo io. Ny Baiboly de mampianatra hoe ny fo ravoravo mamiramirana tadry, ary ny fo ravoravo mahasalama tsara, ary ny fo ravoravo fa nakivo izy voalaza ny Baiboly mamaina ny taolana. Revo anatin'ny fodiny olonao no misy zavatra tsy milamina de mikorotana daholo ny fahasalamany rehetrarehetra ety ivelany. Za miantsonao androany, fantaro iza ny olona tena tsy vitanao mihitsy ny namela ny elony. Te ho sitrana ve ianao fa mameanao lakile androany? Te ho sitrana ve ianao? Fantaro iza ny olona zay tsy vitanao mihitsy ny namela ny elony. Misy olona anankiray ao, misy olona anankiroa ao, misy olona ao izay tena tsy vitanao mihitsy ny namela ny elony. Ozy ianao hoe mety misy olona marobe fa navelanao ny elony. Fa misy anankiray ao zay ozy izy ianao tena ity kosa aloha. Na idirako any amin'ny elo azy, na entiko mandra-pahafatiko ary na tsy fandevo maty ary za tsy mamela ny eloko. Io no nangalatra ny taniko, io no nanapotika, io no nangalatra ny fananako, io no namadika ohatrao, fa raha io kosa aloha.
ranabavy de ho fatiny eo aretiny io ianao de ho fatiny areti-po tsy hoely ianao de ho fatina tension tsy hoely ianao io olona io nge mety mbola verikany mety tsy vaky lohanao kory any izy zao milamindamy ary fiainany miaraka amina anina rehetrarehetrany izy nalainy fotsiny fanananao ny vadihany ianao de any izy zao milamindamy fa ianao zao no mikorotana ianao no mikorotana ianao no mikorotana ary ianao no fatina tension sy fatiny aretiny eto za mamety toro-hevitra anao androany fataro izy olona io fataro izy olona zay tena tsy vitanao mihitsy namelany elony de androany ianao manandrama tompo tsy vitako ny namelany io hatram'izay fa za te ho salama tompo de tany sao araky le mbola teneniko teo ihany mamehy anao le leçon tenenao am'izao ane Jesosy ny nataony nangidy tamiko loatra ary nandritry ny 5 taona tompo nanana alahelo anio nandritry ny 7 taona nananako alahelo zao daholo ny zavatra nataony tamiko ary tena zao daholo tany saiko tompo ary tena hatram'izay tsy nahay namelany eloko olo fa noho ny am'ty toro teny androany ty tompo de tononoko ny anarany amotsitra azy androany amotsitra azy raha tianao satria misy olona ngera lasianambavy ianao nareo tsara tsy ho vitanao mihitsy ny amaly any olona io tsy vitanao ny ady amin'ny olona io atody amambato ianao raha ianao ny ady aminy tsy vitanao ary rehefa tsy vitanao ny amaly azy avelao Andriamanitra no amaly azy ka raha tianao Andriamanitra amaly azy de ianao tsy maintsy mitsofoka foana amin'ny principe an'Andriamanitra tsy maintsy mahay mamela heloka ianao mihitsy no mitsangana de mamela ny elony tompo ho avelako ny elony tsy vitako tsony ny miady aminy tsy resiko miady aminy matanjaka noho za izy izao no nataony ana tompo ary rehefa mamela heloka de tena tonony averimbereny foana araky ny teneniko teo hoe teneno indre mandeha indroa impolo injato ao anatin'ny vavaka ataonao ho avelako ny elony mandra-pahatsapahanao fa tena navelanao marina ny elony io manko re olona arakaraky ny tenenanao mivavanao izy ny ten'Andriamanitra hoe amy vavanao anekena azahoana famonjena amy fo no inona ozy izy azahoana famarinana ary amy vavanao anekena azahoana famonjena zany hoe rehefa mivavaka ianao tsy hoe ao am-po fotsiny no teneninao fa mitenena mihitsy amy vava teneno ny anaran'le olona mandra-pahatsapanao maivana fa rehefa manomboka atsapanao maivana de manomboka eo ny anomboka ny fanasitranana anao ianao mararina diabeta ianao mararina rein ianao marary aretina tsy hitarinao zay anasitranana azy ozy ny tenin' Jesosy mamela ny elokay tahaky namelanay izay meloka taminay tsy maintsy aloha ianao mahay mamela ny eloko ny olona zay nanao ratsy taminao tsy hain'ny gentilisa zany tsy hain'ny olona tsy manana an Jesosy zany tsy hain'ny olona tsy mivavaka zany mamela eloko zany fa vitanao zany satria herin'Andriamanitra afaka mitsofoka ao anatinao reo ny tombotsoa azo ry havana zavatra anankitelo ny tombotsoa azonao rehefa mahay mamela eloko ianao voalohany manao sakrifisy ianao ary rehefa manao sakrifisy ianao tahaky ny Abraham Davida de izy valiny goavana zany jerenao raha tianao ny depasy an'io adversaire anao raha tianao ny depasy an'ireo fahavalinao reo raha tianao ny depasy an'ireo olana napotika anao reo de avelao ny elony raha tianao ny andrava an'ireo olana anao ratsy taminao reo avelao avotsory izy ary avotsory amy foronao fa tsy hoe eo ambava fotsiny ary raha hitanao izy amy manaraka arabao ianao no manao dingana miarabazy ianao no manao dingana manesy tena miantso azy mandefa SMS mamela ny eloko ao hoe tia anareo na inona mety vavavoaka inona mety avaliny anao avelao izy amaly na vao maika teny marary ary ny amaliny anao avelao izy amaly teny marary fa ao ambadiky ny sakrifisy ataonao ho hitanao ny anandratan'Andriamanitra anao mifaratapony ho hitanao ny amalin'Andriamanitra anao ny hitanao ny amalin'Andriamanitra anao amy zavatra ngeza be amina zavatra goavatra miady zany misy olona mihitsy fantatro fa tena manapotika manaratsy pasteur ny sasany misy olona mpivavaka ny sasany manapotika manambany manaratsy manendrikendriky fa izao za sady mivavaka ao an'izy ireny no manisy soa azy vitako manisy soa azy ary te daviko ny fomba rehetrarehetra anasoavako azy satria fantatro iny le zavatra ataoko amy fanasoavana ataoko amin'iny na tsy mety amin'ny ary mety amiko na tsy mety amin'ny ary na tsisy valiny any amin'ny ary misy valiny aty amiko satria rehefa mamaly soa azy Andriamanitra kosa mamaly soa
Fatary fa io olona io arakaraky ny anasoavako azy mety vao maika potehany a mety vao maika fosany eo ay amandadalady any ay amy azo any mety vitany zany fa tsy olana amiko fa izy manao azany amiko fa ny tompo kosa amaly zavatra goavana amiko no sakrifisy izay nataoko vokatry ny famelako azy faharoa ny tombontso azy de mahita an'Andriamanitra anao rehefa mahita ny tompo ianao moramora ny andraisanao valim-bavaka moramora ny andraisanao fitahiny isaky mivavaka etinao isaky mivavaka ianao dia miazakazaka eo ny eo ianao de misy valim-bavaka ary misy fahagagadina tsakajanina tsy voatery andry ela be fa miazakazaka ny fitahina amen'Andriamanitra anao ary fahatelo farany ny fahasalamana mora salama kokoa ny olona madio fo ary mahay mamela heloka tsy anday retin'aretin' zany ary raha misy aretina raha vetivetika de sitrany fa ny olona marary lava tension olona morabola resaka problema na famela-keloko io manandramana zany principe zany de ho hitanao ny zavatra hitsanga eo fiaina izy tantara iova na fahasalamanao na ny fiadanam-po na fahasambarana nananao na filaminatsaina nananao iova zany na ny fahasalamanao na ny arabola na ny fahagagana na fisandratana tsika zao raha lasetrim-bavy de anisan'ny pastera tsy mety miletiky na letiky ny olonara anisan'ny pastera tsy mety rava na ravainy olonara pastera tsy mety potika na potehany olona azy satria tsika malala secret tsy afaka miady aminao zany ka resy anao raha fantatro ny secret amin'ny baiboly tsika misy fotoana tena anaovan'ny olona angarediny ary miady amintsika daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy vao arakaraky ny andetehana tsika vao maiky tsika misandratra arakaraky ny anam-potehana tsika vao maiky tsika tafitaka satria tsotra ihany zany zavatra ambarako anao zany ny secret ny zavatra rehetrarehetra mirary anao a ho tahin'Andriamanitra anao ary ho lehibe lavitra ho goavana lavitra noho zay nataon'ny tompo tampoko ane no ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao hivavaka isika misaotra indrindra tompo noho ny am'izany fampianarana zany a mino fa ho tahinao reto olona ireto olona mahay mamela heloka satria nampianarinao anay androany ny tombotsoa ny famela-keloka raha mahay mamela ny heloko ny olona rehetra na ny vadinay na ny rafoziny na fianakaviana na olona manodidina na mpamosavy na mpiara-miasa zay nanapotika anay ampianaro izahay satria voarainay loatra ny teninao teo a ny fampianaranao teo zay ny tonga na hiakatra ho any amina faratapony sy ho any amin'ny fandresena de ho tahinao reto vahoaka reto zay nanaraka ny fandarana koa any de indray fahasoavana sy fitahina lehibe avy aminao makasitraka indrindra dada malalako de ho tahinao sy ho ambininao zay ary hitsangana hatrany ny fiainanay misaotra tompo amen saisay ny fotoana tsika teto androany ry havana malala za mino fa ndana mandoalika ndana mivavaka tanterao zay toroteny zay ndana pratika eo zay de mitenena ny tompo eo vonona iova de ho hitanao zavatra tsarehetra ho ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefeny izy mba asitrana